La 4G Batelma vous présente Nivava. Le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 milliards seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. Manolotra ho anao ny vaovao. Tsy mitombina amin'ny feo ahely ankehitriny fa hosoloana PDS ireo be ny tanàna hoy ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina fa arahafantarany amin'ny herinandro ho avy no isin'ny fanapa-kevitra ho raisina anatin'ny filan-kevitry ny minisitra. Totosa androany teny amin'ny fitsarana atapony Anosy ny fianenan'ny tale jeneraly Bianco vaovao nanatrika izany teny antoerana ny filohan'ny repoblika izay nanamafy fa ho anana ny fahaleovantenany tanteraka manomboka izao ny Bianco. Enina amby roapolo taona taty aoriana nivoaka androany ny valin'ny fanisambahoaka vonjy-maika izay nitotsaina teto Madagasikara ny volana May sy Jona 2024. Any amin'ny taona 2024 kosa no hivoaka ny isa ofisialy. Ny atsara raha oharina tamin'ny taondasa ny tany fandoava-ketra eo anivon'ny komina maro eto Madagasikara. Isan'ny nahitana fiakarany hatrany amin'ny 15 isanjato ny etra tambatra, ny etra tany sy ny etra trano. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, nandefa misily roa hafa indray Korea Avaratra raha toa ka ao am-panatanterahana ny fanazarantena ara-miaramila États-Unis sy Korea Atsimo. Tifitra misily fa efatra tato anatin'ny 10 andro. Ny atetereo fetrany ary. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika amin'azanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia tsy mitombina ny feo ahely ankehitriny fa soloina be PDS ireo be ny tanàna hoy ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina fa arahafantarany amin'ny herinandro ho avy dia isin'ny fanapa-kevitra ho raisina ao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra. Rarisona Nyangotra. Nambaran'ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry androany fa farafahatarany dia amin'ny herinandro ambony no handray fanapa-kevitra momba ny fifidianana be ny tanàna eto Madagasikara ny filan-kevitry ny minisitra. Dinika amin'ny filan-kevitry ny minisitra anontany ny seniny tenako anontany ihany koa ny minisitra ny ady-tany mikasika ny hoe afaka miroso marina ve amin'ny fifidianana be ny tanàntsika. Anontany ihany koa an'ireo antoko izay nilaza fa tsy tokony ho atao ny fifidianana. Izao mantsy ny zavatra mampimeto amintsika ary mahagaga. Tsika zatra manohatra ny zavatra mitranga foana. Rehefa milasitsika tokony hiroso dia eo ny tenin'ny sasany hoe aza mbola miroso fa mijanona aloha. Rehefa hiroso indray tsika dia indray ny tenin'ny sasany hoe aza mbola mandeha aloha. Ka zao ny zavatra ataontsika dia hisy fanapa-kevitra amin'ity herinandro ity. Na amin'ny herinandro ho avy amin'ny filan-kevitry ny minisitra tsy maintsy manapa-kevitra mikasika an'izay fotoana tokony anaovana ny fifidianana be ny tanàna izay. Nambaran'ny filohan'ny repoblika ihany koa fa tsy marina ny filazana fa mikasa hanendry délégation spéciale ny mpitondra ankehitriny ary anjaran'ny vahoaka malagasy sy mijery raha nahavita ny asa ny be ny tanàna ka dia fidiny indray. Ny filazana indray ny hoe an'olo PDS ny be ny tanàna. Ataoko angamba ny vaovao tsy marina izany tsy mitombina satria tsy misy mananeritreritra n'olo PDS eo. Anjara ny vahoaka no mijery hoe nahavita ny asa ny be ny tanàna. Tao anatin'izay efa taona ny tanàna an'izay. Ny resaka candidat zany ataoko angamba fa tsy misy hoe tokony fatahorana na aiza na aiza na manerana Madagasikara na eto Antananarivo. Fantatry ny vahoaka malagasy, fantatry ny mponina Antananarivo, fantatry ny mponina any amin'ny distrika rehetrarehetra ny olona tena mpandroso. Ny anahy zany eto dia ny antso ataoko hoe mba tiantsika ho moderna ve tsy Antananarivo zay renivohitra Madagasikara. Tiantsika androso ve ity Antananarivo zay tiantsika atao modèle mangirana mamiratra madio ity zay ny anahy fanontaniana apetrako amin'ny vahoaka malagasy. Io ny tsotra be nety ve ny asany be ny tanàna teo aloha. Raha mety dia miara mifidy anazy tsika rehetrarehetra. Raha tsy mety dia any amin'ny fifidianana no ahafahan'ny vahoaka ahafahan'ny mponina Antananarivo mametraka an'izay. Ohatran'izay koa ny be ny tanàna rehetrarehetra manerana ny Madagasikara. Vazaha mihiny fa efa manana ny famatorana ara-politika ny vahoaka malagasy ankehitriny.
Mazava ny nambarany filohan'ny repoblika androany efa mahay mifidy ny vahoaka malagasy ka tsy mitombona intsony ny eritreritry ny mpanao politika sasany amin'ny fanelezana tsao sy fiheverana trano ny vahoaka malagasy ho bado efa nomporofonina nandritra ny fividianana roa mifanesy farany teto amintsika izany. Fatotosa androany teny amin'ny fitsarana tampony anosy ny fianianan'ny tale général ny Bianco vaovao nanatrika izany teny antoerana ny filohan'ny repoblika izay nanamafy fa anany fahaleovan-tena tanteraka manomboka izao ny Bianco Henri Flora. Mianina aho fa anatanteraka tsaka ny siandavany araky ny lalàna ny andraikitra hitandro lalandava ny fahamarinana tsy hijery tavan'olona hitana sy tsy amboraka na oviana ny tsy ambaratelo ny fanadiadiana ary andala ny fahamendrehana takiny fambiazany ady atao amin'ny kototy. Zava-dehibe ho an'ny fampandrosoana ny fametrana ny rafitra miady amin'ny kolikoly sy ny fanatsarana ny fomba fiasa ao aminy. Antony tsy afaka miroso amin'ny fiovana isika raha mbola manjaka ny kolikoly sy ny tsy maty manota eto amin'ny tany sy ny firenena. Io marena io no tontosa tetsy amin'ny fitsarana tampony anosy ny lanonana fandraisana ny fianiana ny tale général ny Bianco vaovao Andrianirina Lazaric Dona. Tonga raha natrika izany ny filohan'ny repoblika ny Madagasikara Andry Rajoelina sy ireo manam-pahefana maro samihafa. Nanambara ny filoha Rajoelina Andry fa tena hahaleo tena tanteraka ny Bianco ao anatin'ny fanatanterana ny asany. Za ankehitriny dia milaza fa be maso eto amin'ny vahoaka malagasy manontolo fa ho tena indépendant ny Bianco. Ary io tsisy fifatenana na iza tratrany amin'ny resaka kolikoly dia tokony ho saziany lalàna avokoa. Zao mantsy ny zavatra mitrango maro loatra ary efa tafiditra ao anatin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy indrindra fa ny tompo-draharaha rehetrarehetra ny resaka kolikoly any amin'ny ministère, any amin'ny domaine, any amin'ny hôpitaly. Eny araka ny lazaina teo na hatrany amin'ny fiangonana azy dia misy kolikoly io zisy le kabary natao teo. Ka tsika zao dia ady amin'ny kolikoly no atao ny zavatra rehetra dia vonina ny rehetra hiaraka ifanometanana, vonina hiaraka hiroso amin'izany ady amin'ny kolikoly zany. Ao anatin'ny tanjona iray ampandrosona ny firenena ny ady amin'ny kolikoly ary tafiditra ao anatin'ny velirano. Zany hoe tsy handroso mihitsy ny firenentsika raha mbola manjaka ny kolikoly. Ary io zany no ataontsika dia mba hiena ohatran'ny tsy fandriampahalemana ihany izay efa hita fa misy ezaka be zao dia mba hiena ny kolikoly eto amin'ny tany sy ny firenena. Mandritra ny 5 taona tsy nisy-panovana no fotoa ampiasan'ny tale général ny Bianco vaovao na ny bureau maleo tena miady amin'ny kolikoly izay voatendry manaraka ny voalazana 9/20 ao amin'ny lalàna 4 sy 8/20 mahakasika ny ady amin'ny kolikoly. Taorian'ny fanaovan'ny tale général ny Bianco fianianana ny roso avetrany tamin'ny famindram-pahefana sy ny famindram-pitantanana ny tale général teo aloha sy ny tale général vaovao ity. Nandritra ny lahateny nataon'ny tale général vaovao no namamfisany fa hotohizana ny ezaka efa nisy teo aloha indrindra fa ny fanatanterana ny fanampy amin'ny ady amin'ny kolikoly eto amintsika. Ny fanetanana amin'ny fivakietsika kanda sy hitomboka ny kolikoly, ny fisorohana ny irika rehetra izay mety hampanjaka sy hampanjary ny kolikoly ary hojerena manokana amin'izany ny fikirakirana ny volam-panjakana. Eo ihany koa ny fifaninanana idirana ho mpiasam-panjakana, ny fampiarana ny lalàna tsy misy sakatsakana, ary tsy misy fandeferana na dia kely aza arak'ilay teny filamatry ny filoham-pirenena hoe tolérance zéro. Ankoatra ireo rehetra ireo, asa maro no andrasan'ny vahoaka malagasy amin'ny tale général vaovao ity amin'izay ady amin'ny kolikoly izay eto anivon'ny firenena. Eo ihany koa ny fanatanterana ny fanamby napetraky ny filoha amin'ny ady amin'ny kolikoly sy ny famotsim-bola ary ny maro hafa. Fafonja vaovao miisa 5 no ahorina eto Madagasikara ialana amin'ny fahafenoan'ny fonja eto amintsika raha nambara ministry ny fitsarana tamin'ity androany ity. Henri Florian. Lesoka goavana miteraka ny fahavakin'ny fonja matetika eto Madagasikara ny tsy fampian'ny mpiambina na ny mpandrarany fonja. Eo ihany koa ny fahanterany ny fotodrafitrasa andraisina ireny vavonja ireny. Izay ny fanazavan'ny ministry ny fitsarana androany. Efa tafiditra ao anatin'ny politika mpanjakana ankehitriny ny fanatsarana io sehatra io ary isan'ny vendon-draharaha izany. Ho an'ny sambava ohatra
raha toka 200 nisan'ny voafonja afaka raisina ao amin'ny fonja ny antoerana tafakatra amin'ny 2 izany ankehitriny raha ny taremarika avy ao anivon'ny ministera ny fitsarana. Isy araka izany ny fanamboarana fonja vaovao an'ny sambava izay ho vita vatoato. Isy ihany koa ankoatra izay ny fananganana fonja vaovao hafa. Tena anetreto zany zay anao fonja aty Sambava le kontiany misy le mesures de sûreté mba ahafahana manalana olona sasany zany malheureusement mo vola zao vao mivoaka fa le izy tsy maintsy vitanay amin'ny avant farantaona zany. Mbola misy hafa koa zany ataonay atao meritra tosika le hoe fonja tsara ampana koa le haute sécurité iny koa zany zao ohatr'izay koa fonja efatra nay tonga dia ataonay emeritsy tosika le telenao teo Sambava findaratsoko moa vontenen'ny présidente koa tamin'ny biantany dia mety mbola vojenay koa ny atao atsy afa hitarina. Aorian'ny fahavitan'ny fonja vaovao tsara ambina ao emeritsy atosika afindrany avokoa ireo mpanao heloka bevava raha ny fanazavana hatrany. Grand criminel zany le tena grand criminel mpanao kidnapping sy namandreny zany dia afindra tia meritsy atosika ireo fa tsy efa moa ve fitehirizana foana ihany koa ireo garde criminel tena efatra am'izay zany ireo tao fa feno izy eo zany teneniko zany fa mihoatra be en capacité satria 800 capacité eny eo 1700 izy eo amin'izao fotoan'izao zany hoe 2 fois plus zany ka izana namboatra ny eo ameritsy atosika itsika zay promesse présidentielle raha teo izy tsy mety tanterahantsika. Isan'ireo sampandraraha lehibe eto amin'ny firenena ao ambany fiadidian'ny ministeran'ny fitsarana ny fandrarahana ny fonja. Izy ireo izay misahana manokana eronany ao ihany koa ireo nandika lalàna tena anivon'ny fiarahamonina. Ilaina araka izany ny fanatsarana fonja eto amintsika mba hitandrona ny filaminana sy ho fanajana ny zon'olombelona. Fa 24 taona taty aoriana anivoaka androany mbalin'ny fanisambahoaka vonjamaika izay nitotsaina teto Madagasikara ny volana Mesy Jona 2024 amin'ny taona 2024 kosa nivoaka ny isa ofisialy Michel Arana zao. Araky ny valin'ny fanisambahoaka vonjamaika nitotsaina teto Madagasikara ny volana Mesy ny volana Jona 2024 teo na ny RGPH andiany fahatelo dia miisa 273 alina sy enetsy sy 520 tapitrisa ny mponina eto Madagasikara sy 703 sy 13 tapitrisa amin'ireo no vehivavy raha toka 257 sy 4 sy 4 alina sy enetsy sy 12 tapitrisa kosa ny lehilahy. Ny mponina ny ambanivohitra no betsaka amin'ny isa 7 sy 700 sy 4 sy 7 alina sy enetsy sy 20 tapitrisa izany hoe 80,5 isanjato ny mponina raha toka 4,700 sy 4 sy 10 tapitrisa ireo mponina ny tanan-dehibe izany hoe 7,5 isanjato ny mponina amin'ny ankapobeny. Azozaina fa tena pejy lehibe tokoa ny tantaran'ny firenena hitantsika anio. Izy ity mbola azo lazaina hoe résultat préliminaire ihany ary mbola anazava ny pitsiritsiny izay mety ho fanaziadiana ao anatin'izao résultat zao ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement moa any amin'ny fanaparan'ny taona any miara-mahita isika fa iakinan'ny aim-pirenena ary iakinan'ny toe-karena amin'ny ankapobeny ny zava-misy amin'ny lafin'ny Teo anelanelany taona 3,700 hatramin'ny taona 2022 nahitana fiakarana isan-taona teo amin'ny 3,8 isanjato ny mponina eto Madagasikara izany hoe olona manodidina ny 4,707 sy 4 alina sy 3 hetsy isan-taona. Izay saisie zay le mbola any septembre octobre any vao tapitra dia à partir an'izay zany zay aorinan'izay vao afaka manao ny traitement le données rehetrarehetra hoe avy any amin'ny tokantrano tsirairay avy. Fa ny vokatra androany zany mbola vokatra zay azo lazaina amin'le hoe fiche récapitulative noentin'ireo mpanadiady ireo zany no ny exploitena dia navoaka vonjamaika androany. Efa azo ampiasaina izy satria le vokatra azo amin'izao zany dia mbola mijanona amin'ny niveau district aloha fa rehefa vita zany le saisie rehetrarehetra isan-tokantrano mihitsy dia zay izy vao tena hoe mipaka hatrany amin'ny fokotany ny détail zay azo avy eo amin'ny chiffre niveau. Nantontanisa hatrany dia 2,50 isanjato ny mponina eto Madagasikara no monina ambivoatany. Faritra Analamanga kosa no ahitana mponina betsaka indrindra, mponina 1,3 isaky ny kilometatra tora-droa.
miisa 325 sy 4 tapitrisa ireo tokantrano raha mandidina ny 4 isan-tokantrano. Androany 4 aogositra no navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny isan'ny mponina vonjimaiky eto Madagasikara, any amin'ny faran'ny taona kosa no ivoaka ny isa ofisialy. Fahafahana mamaritra ny tanjona amin'ny fampivoarana toe-karena ny LFR 724 iny raha ny fanehoan-kevitry ny pahy toe-karena tsy tokony ho sakana amin'ny fampandrosoana ny tsy fidovian'ny tedi-bola amin'ny samy ministera raha ny fanazavana hatrana. Miantarandriana Ny ompana sy ny fanaraka tanteraka tamin'ny politika mpanjakan'ankabeny LFR 2019 na ny loi de finances rectificative 2019 saika tomba avokoa ny tedi-bola mifandray betsaka amin'ny toe-karena sy ny foto-drafitrasa. Misongadina amin'izany ny ministera ny toe-karena sy ny vola raha iverenana tombo 7,7 miliara ariary, fiadidinan'ny repoblika 7,5 miliara ariary, tanora sy ny fanatanjahantena 2,2 miliara ariary. Ny secteur social dia à long terme ny retour des investissements fa ny aty amin'ny investissement haingana be ny impact zay eo amin'ny fiainam-bahoaka zany. Fanazanat zany nefa rehefa jerevana amin'ny lalan-drotra positiva ilay izy miteraka tombotsoa ho an'ny vahoaka, ho an'ny nisam-batan'olona ihany koa ny fampiakarantsika ny budget d'investissement ou impolo isan-drato satria ny antony dia tsotra misy création d'emploi ao anatin'ilay infrastructure zay atao ao anatin'ilay zavatra zany. Midika zay fa rehefa misy création d'emploi dika zany miamitombo koa zany ny vola miditra any amin'ny isam-batan'olona zay manao an'ilay activité. Ankoatr'io nisy ihany koa ny fienany fandaniana isaky ny ministera. Ny vola voatokana sy ny tampikarama amin'ny ankabeny ohatra dia ny hena rehefa haingoen'ny isan-jato. Ankoatr'io tombony ihany koa ny fanakamanana ny ministera. Ny fampitambarana ny ministera aloha voalohany indray aloha mihena ny fandaniana eo anivon'ny ministera tsirairay avy. Faharoa ireny vola izay azo tamin'ny fandaniana mihena ireny dia azontsika anaovana zavatra hafa. Fanazana aty zany io amin'ny ankapobeny ny fahaizantsika mampiasa ny volam-panjakana araka ny tokony ho izy. Izay ihany no zava-dehibe indrindra fa io tsisy hoe kely sy lehibe fa rehefa haitsika mampiasa an'io amin'ny tena fitantanana mangarahara sy tsara tantana dia mitovy foana ary tokony ho isy fetraikany hatrany amin'ny fiainan'ny vahoaka ny fandaniana an'ilay volam-panjakana. Mandray anjara betsaka amin'ny fanatanterahana tetika samaro ankoatra ny vola natokana ho an'ny ampiasain'ny ministera ankilany ny famatsim-bola samihafa. Raha ireo no fehezina saika ny fampivoarana ny toe-karena eto amin'ny firenena no isan'ny teboka lehibe araka ny politika mpanjakana ahafahana mampandroso ny Madagasikara. Fa tsy mandeha amin'ny laon'ny fampiasana ny famatsim-bola azon'ny Madagasikara hatramin'ny izay tsy voafaritra mazava ny laharam-pahamehana no antony mahatonga izany raha ny fanazavana azo Yves Richard. Tsy mirindra araka ny tokony ho izy ny fampiasana ny famatsim-bola azon'ny Madagasikara avy amin'ny mpiara-miombona antoka raha-bola dray lesoka ny tsy fananana ny antota-kevitra feno sy voamarina ka tsy nafahana nandray fanapa-kevitra araka ny tokony ho izy. Nampafantary ny STP sy ana ny secrétariat technique permanent pour la coordination de l'aide sy ny PNUD androany ny fomba fikirakirana ny antota-kevitra ka tanjona ny fiarah-mientana amin'ny fanjakana fohy be amin'ny fitantanana ny famatsim-bola ao anatin'ny mangarahara. Interlocuteur unique zay ny fomba filazana anazy mahazatra. Interlocuteur unique indro mpamatsy vola zany ny STPCA dia mandrindra ny fampiasam-bola eto Madagasikara. Ao aminay zany no centre daholo ny formation mikasika ny fanampiana avy ivelandreo dia mandrindra zay manampy ny fitoeram-panjakana ny ministera ihany koa amin'ny fampiasam-bola eto Madagasikara. Tanjony sampandrara misahana ny antota-kevitra ihany koa ny fanarahana ny fenitra iraisam-pirenena hanatsarana ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany. Isan'ny fe-kevitra goavana tsy azo ialana anatin'izany ny fanarahana ny fanambarana tao Paris ny taona 5 sy 10 sy ny drafitrasa tao Accra ny taona 8 sy 10
sy ny fanarahana tao am-piosana ny taona 2012. Fa ny atsiara raha oharina tamin'ny taona lasa ny tany fandoavan-ketra eo anivon'ny commune maro eto Madagasikara. Isan'ny nahitana fiakarana hatrany amin'ny 12 isan-jato ny etra tambatra, ny etra tany sy ny etra trano. Ivrisaratra. Ny tombo hatramin'ny 12 isan-jato raha oharina tamin'ny taondasa ny tany fandoavan-ketra anivon'ny commune maro eto Madagasikara raha oharina tamin'ny taondasa. Isan'ny nahitana fiakarany betsaka ny etra tambatra ny impôt synthétique sy ny etran'ny tany IFT sy ny etra trano IFPB ho an'ny commune Lakamisy ny Fenoarivo nanaovana fanadiadiana. Isan'ny nahazona ny vokatra ny fanatsarana ny avis d'imposition sy ny fanavaozana ny antotan-kevitra momba ny fanorenana. Base de données zany ovaina atao azoro koa zany satria misy trano zao miorina tsy ara-dalàna dia reny zany dia tsy maintsy mandoetra. Dia ampanatsoana le olona dia alaina daholo le données dia ny tombo be zany nisan'le trano amin'izao fotoana. Nga raha teo aloha zany tany amin'ny rano tany etra zany dia tany amin'ny 30 tapitrisa dia amin'ity zany nanontaniako an'izao mahatratra 570 tapitrisa ariary. Zava-dehibe amin'ny fanatsarana ny sehatry ny fitakiketra ihany koa ny fanamafisana ny fanentanana sy ny fampiasana ny mangarahara amin'ny fitantanam-bola ahafahana mampiakatra 30 hatramin'ny 700 isan-jato ny tany fandoavan-ketra zany, saingy takiana ambonin'izay ny tambelina ndraikitra namafisana ny fahatokisan'ny vahoaka ny fotony. Mety zavatra kelingely ilay natao hoe mety ohatra hoe nanamboatra tetezana dia mba tsy menjera tsony le zaza rehefa andeha ho any am-pianarana satria ny miampita tamin'ny tetezana hazo kely fotsiny teo aloha dia mba miampita amin'ny tetezana hazo antoka amin'izao dia efa zava-dehibe zay ny anivon'ny commune. Izy tsy voatery hoe tetika goavana be dia izy koa zany tsara foana miatomboka amin'ny kely mba hampisy an'le confiance dia avy eo mitatra tsikelikely amina tetika goavana. Tratra ny tanjona amin'ny fitakiketra amin'ny ankapobeny, saingy mila mafisina ny fanentanana ho fiarahamentana amin'ny fampandrosoana manomboka amin'ny olom-pirenena hatramin'ny tompon'andraiki-panjakana isan'ny tokony amin'ny fampiasana ny mangarahara. Tonga tamin'ny fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay ny atantsika mahakasika ny CEPE eo anivon'ny sekoly katolika, eo ihany koa ny tolotra eo anivon'ny Mandabitra Hôtel Full Point sy ny Aro Hôtel Antsirabe. Rehefa avy eo. Kifenay rehefa mampihetsi-po. Kifenay ny fotoana mamy. Kifenay rehefa mandona. Kifenay rehefa misosa be. Kifenay rehefa mafy. Kifenay ny mizary. Kifenay rehefa malagasy. Kifenay rehefa maharitra. Kifenay wikif. Efa misy eto Madagasikara ny finday intelligent 4G amin'ny vidiny 79 000 ariary monja. Tonga avaingana eny amin'ny Telma Shop akaiky anao. Telma, safidiky numéro 1 malagasy. Alors, quoi de neuf mon enfant? Rafael Nadal a encore gagné. Il fait 41 degrés à Paris et 12 degrés à Antsirabe. Tu sais que les chiens peuvent détecter si tu as le paludisme en reniflant tes chaussettes. Mais comment tu sais tout ça? J'ai vu qu'on a Blue Line à la maison. Blue Line, c'est trop cool. Avec le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 arrières seulement, les box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Et en ce moment, gagnez jusqu'à 5 Go de bonus, valable 24 heures sur 24 pendant 30 jours pour les offres prépayées internet. Blue Line. Accomplir une mission. On va recréer des liens avec nos fils. Entre de force s'il le faut. L'amour d'une mère triomphe de tout. Maman? Surprise! Ça alors, maman? Bon. Tu ne m'as pas appelé le jour de la fête des mères. Je t'ai envoyé un texto. Et moi, je t'ai mis au monde. Et ils peuvent supporter de nous accueillir chez eux pendant quelques jours. On les a bien eus chez nous pendant 18 ans. Je sais qui tu es sans moi. À mon tour de trouver qui je suis sans toi. Tu t'avais planqué ces pare-chocs.
Cette belle chose meurtrie, c'est ta vie à toi et c'est pas moi qui vais te dire ce que tu dois faire. Depuis quand? Aujourd'hui. M'a appris que dans chaque histoire, il y a toujours une page de plus pour écrire une nouvelle fin. Tu seras toujours ma mère. Merci, maman. Je me suis pas fait baiser. J'allais dire une pizza. Vereto amin'ny fampalalambavao isika fantanterahana androany ny fanadinana CPE voatokana ho an'ny mpianatra katolika raha toka hiatrika hatrany ny fanadinam-panjakana ireo mpianatra ireo miantarandriana avy. Notontosaina androany ny fanadinana katolika CEPE ho an'ny distrika Antanimena manokana misy 720 ireo mpiadina tamin'izany. Natitra ankizy anala CPE katolika fiomanana efa niomanatry ny elaka satria efa nitenena melo hoe izy CPE katolika fa zay lavitra dia tsy maintsy miomana zany hoe aty ny sakafo satria kely loatra ilay fotoana amin'ny atoandro dia tsy maintsy efa vonona ny amin'izany tsy maintsy. Manan-kery amin'ny sekoly katolika rehetra rehefa manohy ny kilasy fahenina ao aminy ny fafana amin'ity fanadinana ity. Na izany aza hiakatra fanadinam-panjakana hatrany ireo mpianatra. Tsy hoe CPE blanc fa CPE katolika zany izy io. Azonareo? Misy vokatra katolika io dia raha tadidinareo ny fanambarana nataon'ny tompon'andraikitra voalohany teto amin'ny sekoly katolika eto Madagasikara dia hoe misy lanjany ny diplôma katolika ho an'izay manome lanja azy. Ny sekoly katolika zany raha nanao an'ity fanadinana ity tsy midika mihitsy hoe misaraka amin'ny fanjakana fa izy kosa dia manatanteraka ny fanadinana imbonan'ny sekoly katolika amin'ny mahadirection nationale azy fa rehefa vita ny CPE katolika dia miatrika ara-dalàna ny fanadinam-panjakana ny ankizy rehetra. Raha araka ny efa voalaza aloha dia ny sekoly katolika manome lanja ny fanadinana katolika dia mazava ho azy fa afaka mianatra 6e ao amin'ny sekoly katolika izy. Ny amin'ny taranja roa raha mitahina amin'ny CEPE ara-panjakana ity an'ny sekoly katolika ity. Ny taranja religion izay mikasika ny fivavahana sy ny éveil na ny éducation à la vie et à l'amour. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tolotra maro no entin'ny mandabitra hôtel Folopointe sy ny Art Hôtel Antsirabe ao anatin'ny vondrona aro manomboka izao efitrano fandraisam-bahiny sy toeram-pialana voly manaraky ny fenitra iraisam-pirenena no andray ireo mpanjifa Yves Richard. Raha trano fiantohana na fantarana ny aro hatray, isan'ny vondrona misehatra anatin'ny tontolo ny fizahan'ny tany ny aro antaonany maro, ary fantatra tamin'ny fitantanana ny trano fandraisam-bahiny Monda Beach Hotel Folopointe sy ny Art Hôtel Antsirabe. Isan'ny mampiavaka ny Monda Beach ny fananany torapasika sy ranomasina milamina anatin'ny Lagon Bleu, natokana ho an'ireo mpiala voly tsy ankanavaka na kely na lehibe, eo ihany koa ny efitrano fandraisam-bahiny sy ny maro hafa. Izay manana ny atao hoe trano fivahinanana, misy karazany 3, misy bungalow 7, misy chambre familiale 8 ary misy chambre double 9. Izany hoe raha amin'ny total ireo dia 270 ny toerana azo atoriana ao Monda Beach. Ao ihany koa ny trano fisakafoanana, ny toerana ahafahana manao lanonana ary ny fialamboly isan-karazany raha tsy ilaza afatsy ny piscine, terrain de tennis, billard, misy aire de jeu pour enfants koa. Isan'ny trano fandraisam-bahiny lehibe sy matianina ao Antsirabe ihany koa ankilan'ny Art Hôtel taorian'ny fanavaozana samihafa. Ankoatra ny efitrano fandraisam-bahiny manaraka ny fenitra iraisam-pirenena miisa 570. Isan'ny mampiavaka ny Art Hôtel Antsirabe ny toeram-pisakafoana sy ny maro hafa. Anisany mamatianina anay dia toy ny atao hoe séminaire sy manana salle de conférence lehibe zay manana anankitelo amizay raha tsy diso aho dia manana toerana fisakafoanana anankiroa. Ny ankoatran'izay moa ny tena zavatra vaovao indrindra nanisany namboarina atao amin'ny orinasa Art Hôtel dia ny toerana fanaovana sport ohatran'ny salle de sport, ny hammam, sauna ary ny salle de massage. Amin'ny hôtely au nord mazy moa zany dia manana ny groupe de secours reny izy 200 kVA efa quasiment mitovy amin'ny tanàna Betafo.
nampafantarina ny mpisehatra ny vizan-tany tetsy amin'ny voabetoerany trano fiantohana aro Antsahavolandroany ny momba ny tolotra maro omeny Monda Beach Hotel, Full Point sy ny Aro Hotel Antsirabe. Fa miaina ny fampiasana ny vola madinika tato anatin'ny 3 taona izay raha ny fanadidina natao teny an-tsena teny tamin'ity androany ity atakalo zavatra hafa izy ireny raha toka tafiditra anatin'ny famerim-bola. Michela Ranarjon. Vola mampiasa vola madinika ve ianao fanontaniana napetraka tamin'ireo olom-pirenena sendra ny mpanao gazety androany saika valy teny niombonan'izy ireo ny hoe tsy. Ohatrany tsy dia mahita tsony. Ohatrany tsy dia mahita ohatrany tsy dia mahita tsony. Satria tsana foana mifanena. Satria tsy madinika. Vola vaventina ve saina vola taratasa tsy mampiasa vola madinika. Efa tsy dia mandeha tsony ilay izy raha tsy vidin-drano ihany. Tsy mampiasa satria tsy mahazo. Sady misy ny vola madinika misy ny amin'ny taratasy. Ny atao amin'ny rany azy angamba mampiasa vola madinika. Ankoatra ny atao amin'ny Aminay toka tsy maintsy vola vaventy ny entiny indray ary ianao misy madinika ary 10 dia bonbon no meny na ohatr'izany. Raha ny fanadina natao tamin'ny mpivarotra mbola mikirakira ny vola madinika dia mbola miasa izy ireny saingy ny mpanjifa no mandaty tsy hampiasa azy. Varotra sigara, chocolat, voanjo, ny arofolo, na ny roapolo, 10 dia mbola ampiasaina daholo amin'izao. Dia raha ny aty aminay no mbola miasa foana. Ohatra zao hoe vidy sigara ka hoe raha nala kely manko zao dia 10 sy 2 sigara. Raha sendra hoe raha vidiny eo miasa ny 10. Mampiasa zay. Mbola mampiasa 10 sy 20 satria 30 no vidiny. Ariary zato dia amerenanay 70. Dia 10 tokana sy 20 tokana. Raha tsy hivina dia isan'ireo firenena efa mikirakira betsaka ny vola taratasy ny eto Madagasikara. Porofo amin'izany ny fampitomboana tsikelikely ny vola taratasy ny taona 2024 nisy ny fanontana ny vola R2. Fatotsaina etsy amin'ny AFT Andavamamba ny andiany fa 420 ny salon des jeux de société etsika izay efa nanomboka ny 3 aogositra teo ary farany amin'ny asabotsy fa 17 ny volana aogositra ho avy izao fanadidina. Isan-taona misy hatrany ny etsika salon des jeux de société ny andiny fa 420 ny etsika no mizotra etsy amin'ny Alliance Française Andavamamba ny 3 hatramin'ny 17 ny volana aogositra ho avy izao. Ankoatra ireo kilalao efa misy teo aloha toy ny katro sy ny fanorona, misy ihany koa ireo kilalao vaovao mampiavaka ity andiany farany ity. Mahasarika olona maro ny etsika raha nanambarany ny tompona andraikitra. Ty zany zao 24e édition zany ty. Zany isa-taona zany dia misy foana ny jeux de société eto amin'ny alliance eto zany. Ary le jeux de société eto zany ohatrany hoe misy taranja vaovao ohatrany hatrany zany isaky ny édition anankiray zany dia ohatrany misy taranja vaovao ohatrany hatrany zany. Ny taranja ohatrany hoe tsikaritro eto zao zany fa vaovao satria izay eto moa zany ny tena marina samy manana ny andraikitray. Dia hitako hoe vaovao eto zany zao dia misy jeu anankiray zay tato aoriana tato. Aoriana zany misy jeu anankiray zay hoe tsy tadidiko tsara ilay anarany fa ohatrany karazana ohatrany hoe des chiffres des lettres reny ihany izy mitovitovy amin'ireny ihany izy fa saingy izy lalovina avy amin'ny alalana pion. Araka izany, betsaka ny vokatsoa azo avy amin'ireo kilalao hita eny an-toerana. Mampihitatra ny saina ary tsy misy fiantraikany eo amin'ny lafin'ny fahasalamana. Ireo no antony mahasarika ny olona amin'ity etsika ity. Voalohany aloha dia mampita-tsaina ny tena marina. Manarakaraka izay moa izy hoe kilalao malagasy dia alao ihany kilalao malagasy. Ary anatin'izay koa zany mahafinaritra mbalao azy afaka mikaroka zavatra no anatin'izy afaka eritreritra zany ny saina hoe mitady zavatra lalina misina azy. Tanjona amin'ity etsika salon des jeux de société ity, ny sintona ireo ankizy tsy manana fahafahana andeha hanao fialan-tsasatra any amin'ny faritra mba tsy hiromany any amin'ny zava-matomelona ary koa ny ampafantatra ireo ankizy ireo kilalao malagasy izay efa tsy fihita firy intsony amin'izao vaninandro iainantsika izao. Maresaka iraisam-pirenena dia nandefa misily roa hafa indray Korea Avaratra raha toka eo ampanatanterahana ny fanazara-tena ara-miaramila États-Unis sy Korea Atsimo tifitra misily fa efatra tato anatin'ny 10 andro fanadidina. Mardi, 2 nouveaux missiles de courte... Misily roa tahaka ity sary amin'ny arsiva ity no nalefan'ny Korea Avaratra androany. Matahotra ireo mpifanila aminy.
fanitsana ny fifanarahana ny 20 septambra ahafana manalefaka ny maripana aty amin'ny faritra koreana no fahitanay izao fihetsika izao. Na misily tsy tonga lavitra sy malefaka azy dia mety hampidi-doza ho an'i Japon. Amin'ny maha-ministeran'ny fiarovam-pirenena anome valiny entitra izahay. Tsy ampiroa herinandro misa 4 ny tifitra misily nataon'ny Korea Avaratra. Faneho-kery sy fametrahana fiarovan-tena manoloana ny fanazarantena ara-miaramila eo amin'ny États-Unis sy Korea Atsimo ny alatsinainy lasa teo. Nateo aza ny fanazavana natao manoloana ny fanazarana ara-miaramila nataon'ny États-Unis sy Korea Atsimo tsy ho afaka diovina ary tsy azo lavina io fanazarantena io. Manay mafy ny Korea Atsimo fa ho fahatserovana sisa ity fifandraisan-tanana ity. Manay mafy fa hivadika ny fizotry ny fametrahana filaminana aty amin'ny faritsy Korea izay nambaran'ny filoha Moon Jae-in ny taona 2014. I Donald Trump izay nilaza fa vonina hatrany hanatanteraka fanakaloza-kevitra tahaka izany ihany koa Kim Jong-un raha toa ka mampitsahatra ny fanazarantena ara-miaramila i États-Unis sy Korea Atsimo. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrana ianao nanaraka izany soafa tsara daholo tompoko. Le journal vous a été présenté par le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 $ seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.